fandaharana herisetra teboka. Faly manasanao sahady anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Amin'ity andro an'ity tsika dia hiditra lalindalina kokoa amin'ny herisetra mifototra amin'ny mala na mavavy. Voalohany indrindra aloha dia ho resahantsika hoe inona ny andraikitry ny tsirairay manoloana izay herisetra izay. Ny faharoa kosa dia hiresahantsika indray kosa ny herisetra ao an-tokantrano na ny violence domestique, ary ny fahatelo dia hiresahantsika ny cycle de violence na tsingerin'ny herisetra. Inona daholo izany ho ianao? Rehefa avy eo izany fantatritsika efa andao aloha anaraka horonan-tsary. Nene, mbola nitarika ndrange izy saky tena mba ampio hatreny amin'ny mason'olona kosa viky efa tsy manala menatr'olona tsony. Hey, teto fonao laitra zay zala. Za tsy mahay zay fampizana tek anao, ha? Anao magnajerina ka anao? Ka mbola nitsena. Za tsy mahay zay fa tonga mody anao zao ty. Mody! Za tsy mahay zay. Mody! Lasa! Hey, za le latsy azy valena kina zala. Ha? Fa hoe ato an-trano atao tsy mahazo miboaka ato. Hitantsika tao anatin'ny horonan-tsary iny fa betsaka ny herisetra mitranga eny amin'ny fiarahamonina eny. Noho izany indrindra dia manana vahiny ny fandaharana herisetra teboka amin'ity andro an'ity. Tsy izy akory fa rabe Taliana Rova Aromboangy, tsy izy fa tale jenerary ny fampivoarana ny vehivavy avy ao ministera am-ponina. Mandroso ianao? Faly miarabanao i Laura dia faly miaraban'ny fijerehetra. Faly miarabanao ihany koa tsy mifandray tanana aloha ty. Ie, sady manatsa lela raray metatra. Petrapetra tonga soa ianao. Sotra betsaka. Eny tatoato hoe misy an'izany lalàna izany hony entina hiadiana amin'ny herisetra mifototra amin'ny mala sy ny mahavavy io. Inona no mety ho tombontsoa ho an'ny olona voan'ny herisetra na hiaran'ny herisetra tao aorianan'ny fivoahan'ny lalàna io? Ie, tena misy tokoa le lalàna izay entina hiadivana amin'ny herisetra. Lalàna fa 724 tsipika ohatraohatra valo io lalàna io. Izy io moa zany dia efa nahazo fankatoavana ofisialy tamin'ny janoary 2024. Ny tombontsoa amin'izy io moa zany dia ho an'ny mpiantsehatra zany dia voafaritra soamantsara ao amin'ny andininy faharoa zany ny antsoina hoe herisetra mifototra amin'ny mala sy ny mahavavy. Ao anatin'io ihany koa amin'ny andininy fahadimy-ambin'ny-folo ihany koa dia voalaza fa tsy maintsy mitoroka ny olona anankiray izay mahita herisetra na ny olona ao an-trano io na mpiara-monina na manodidina zany dia tsy maintsy manao an'izay fitoroana izay raha tsy izany dia voasazan'ny lalàna. Ao anatin'io lalàna io ihany koa no ahitantsika koa ny resaka fiarovana ho an'ny olona izay hiaran'ny herisetra, ao koa ny fandraisana tanàna anazy, fa ao ihany koa ny fahafahana ihany koa misoroka satria izay ny tena zava-dehibe misoroka amin'ny resaka herisetra. Izay no mampatonga antsika mametraka n'ilay laharana 320 sy 700. Bon appétit dad. Mandrina! Tsy mila mitelo. Mandrina mo za zala! Anao tsy mahazo ndraha? Sa mitady koa? Ino koa iny? Mpiabokanao za point bleu io. Io tsy ahoako. Oko izay ny herisetra. Tsy ahoako za. Mba ngoiko marina anao mandatsy. Anatsoko 813 Atoko. Azaka ino 813 iny. Tsy ngoiko za voly. Vadiko za voly. Aza mikeko 813 iny anao. Za tsy anoiko tsy anao, za tsy anao ny farany. S'il te plaît, vadiko. Raha tao anatin'ny fihibohana zao, inona no endrika herisetra hitanareo hoe tena miamitombo?
ia raha mifandaharantsika teo aloha dia nyteny tokoa sika hoe misondrotra ny isan'ny tany herisetra amin'izao fotoana izao satria rehefa jerevana ny antso izay voaray tao amin'ny larina fahatelo ambin'ny folo sy valonjato dia ny herisetra ao an-tokantrano ny antsoina hoe violence domestique no tena be deaibe izay miseho ny endrika isehoany moa zany dia misy endrika anankiefatra eo ndray aloha ny herisetra ara-batana na natsoina hoe violence physique ndray ny herisetra ara-nofo na violence sexuelle ny ray ny herisetra ara-tsaina na ara-moraly na natsoina hoe violence psychologique ary ny violence ara-toe-karena na violence économique. Ohatrotry ny ahoana raha ohatra hoe tenenina aminatina fehezanteny maromaro na vitsivitsy ne inona marina le tena hoe herisetra ao an-tokantrano na violence domestique? Ie atsoina hoe herisetra ao an-tokantrano izy rehefa ohatra ka olona ao anatin'le tokantrano ihany no manao anazy olona manodidina ao an-trano ao ary olona manana na firaisana ampo aminao no manao an'ilay herisetra, mety ho vady io mety ho zanaka io mety ho rafozana io mety ny ankizy ao an-trano ihany koa manao anazy fa ny herisetra ihany koa zany mety iseho ao an-trano araka le tenentsika fa mety iseho any ivelan'ny tokantrano ihany koa mety any masom-bahoaka mety any amin'ny toerana anankiray ohatra any amin'ny épicerie ohatra fa le olona ao an-trano manao anazy fa ny anaran'izay dia violence domestique foana na herisetra ao an-tokantrano satria olona ao an-trano manao azy. Feno tsara ny fanazavana misaotra anao Ramatoa Tale Jeneraly nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana herisetra teboka. Misaotra anao nandray anay to. Amanaraka indray. Amanaraka indray. Andray any Andimialy indray isika Andimialy dia tsy izy akory fa psychologue ny fandaharana herisetra teboka efa niaraka tamintsika tamin'ny herinandro ihany. Tonga soa Andimialy. Misaotra betsaka Laura, faly miaraba ny Laura dia faly miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana. Mbola tsy mifandray tanana aloha tsika mbola tsaina tsara andra metatra. Izany mihitsy. Araky ny efa noresahana tamin'ny ministera ny mponina teo dia efa misy ny lalàna miaro amin'io violence basée sur le genre io na herisetra mifototra amin'ny malahy na amin'ny mavavy amin'ny maherisetra azy koa dia ny olona hiaran'ny herisetra marary ara-tsaina ara-batana sy ny sisa maninona nefa le olona tsy mivoaka ao anatin'izay fiarahana na tokantrano hiaran'ny herisetra izay. Tena tsy tafavoaka ao anatin'le tokantrano hiaran'ny herisetra mihitsy le olona Laurandra indray satria mihevitra izy zany fa endrika fitiavana koa na le herisetra ary zany hoe efa lasa misy fahazarana zany eo amin'le fifandraisana fahazarana herisetra mpampiatra ny herisetra efa zatra manao maherisetra niaran'le victime koa efa zatra ohatrany hoe miaran'izay herisetra izay dia lasa zay zany no atao hoe normal ho an'ny zareo fa misy ihany koa le atao hoe fitsingerenan'ny herisetra zany hoe misy cycle zany misy zatra miodikodina be zany ao anatin'le fifandraisana amin'ny voalohany misy ohatrany hoe mifampangatsiatsika zany dia tezitezitra kizitinjitina zany le mpampiatra ny herisetra efa hita avany zany fa efa hanao ny ataony izy dia avy eo misy fekarana le izy zany hoe manomboka mila vanina izy mila kisa mila sotasota mila ady izy zany mandrangitra izy dia rehefa avy eo amin'izay aorinan'izay tonga amin'izay le fipoahana zany le antsoina ihany koa hoe explosion ao daholo zany le misy an'le hoe mifampitoratoraka entana mikasitanana le mpanao an'le herisetra mety manolana mihitsy izy miteny maharary sy ny sisa misy fahasimbana be zany eo amin'le hiaran'ny herisetra amin'izay fotoan'izay dia misy fijaliana ihany koa nefany ao aorianan'izay zany tonga ao anatin'le hoe déni zany zareo zany hoe le hiaran'ny herisetra le victime zany mieritreritra hoe izy ny diso inona ary ny tsy mety nataoko fa nanina izy nanao an'izay matoa izy nibedy ana ohatran'iny matoa izy nikapoka ohatran'iny mety nisy tsy nety nataoko teo satria le mpampiatra ny herisetra zany dia tena manadio tena tanteraka tsy misy pentina izy na ndray ary zany eo anatrehan'le zavatra vokatriny fitsoanan-tsekoly aloha loatra andika mora voatarika sao dia mba za kosa ary mahatonga azy masika izy nefa ohatra mba diana ihany dada tsara be ny loka ao sosisy valin'le atody sosisy ni atoditodinao ni za zany ngelenao za lazamo za tele za ialao ka inarany ty ny dada toko amin'ny dada zaho zay ialao donao mandeha any manao tsy andeha dia ao aorianan'izay zany rehefa manetry tena le victime na mifony izy
dia amin'ny fotoana iny amin'izay zany a no manampitamby le mpampiatra ny herisetra manampitamby izy a mandangolango izy ary mety manome fanomezana mihitsy ary iny le antsoina hoe vola tantely a na lune de miel. Chérie, misy cadeau-nao ato. Deli. Sûr. Sady misy cœur roe io. Cœur-tsika roe io dikan'izay. Ianao raha tsy tia anao. Fatoko, anao tiako. Satria mpanoa zegny ma. Ka za raha vonoanao foana. Fitiavagna aby jiaby zegny. Olo ka fa fankatetsy sy mandala karaha zegny aby. Fa tanao tia miko anao. Tena tianao a? Iake, tiako loatra feky. Manitra be ilay cadeau. Manitra karaha fitiavagna antsika ao. Fa za vonoanao foana. Zaho afa tsy hagnano zegny eky, zavatra efa loso zegny. Vadiko. Ka io lune de miel io zany a no tena andrandrain'le olona victime. Io zany neveriny fa tena hoe fifankatiavana eo amin'le fifandraisany fa adininy daholo a le ambaratonga rehetrarehetra nampatonga tany amin'io ao anatin'le herisetra zany adininy daholo. Dia ny tsy fantatra nefa dia rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana me manomboka aingakaingana zany ny fiodinan'le cycle zany hoe tonga dia avy hatrany dia explosion a dia avy hatrany dia le fifanomezantsiny a dia zara fa misy lune de miel satria ariny. Zay zany mahatonga ny vady le hoe taloha zay isaky ny herintaona ihany vao miady dia avy eo isaky ny telo volana zao efa isaky herinandro dia izay no mahatonga an'izay zany. Izany indrindra anisany fa iny moa zany le fiarahana tsotra ny mpivady tsotra fa le tena hoe herisetra zany a misy an'le hoe fanahy inina mihitsiny zany le ampiororo a sy ampijaly an'le ankilany. Viavy zegny tsy maintsy mandefitra. Tokantrano fiafiana rehetra dia ataonao ahoana zao le zaza ireo mabaraka amin'ny fianakaviana dia ahoana marina moa zany melomako an'ireto zaza reto. Ny olana ange andy miala dia ity eny amin'ny fiarahamonina eny a matahotra ny olona hitorika ny herisetra satria hoe tokantrano a tsy azo hidiran'ny olona fa adin'izy mivady zany e. Eo ihany koa ny hoe tokantrano fiafiana ary indrindraindrindra le hoe amboariny saina ohatra ny ahoana zany manamboatra saina zany. Io le manamboatra saina io mihitsy le tena manahirana. Io mihitsy le tena mahasosotra amin'ny olona mifampiresaka. Ianao zany efa tena ao anatin'le olana mideny fotsiny hoe amboariny sainao. Iny zavatra iny zany a tena manahirana kanefa ny a azo omena torolalana ihany hoe inona ny tena dikany. Voalohany indrindra aloha eritrereto ny tenanao hoe hiaraka amin'ny olo iny a androany rapitso ravaka pitso afaka folo taona nefa io olo io a tsy hiova mihitsiny. Zay aloha dia mila atao fantatra tsara hoe tsy hiova zany le olona miaraka aminao. Tsy manantena zany ianao hoe indray andro izy raha mba miova dia mba mety hafinaritra amin'ny fiainanay. Voalohany aloha zay. Faharoa manarakaraka an'izany a ireo olona rehetrarehetra miteny anao ireo ve aiza izy ireo rehefa mijaly rery ianao ao an-trano. Jereo ny vatanao, jereo ny tenanao. Sambatra ve ianao sa tsy sambatra? Zoanao tanteraka no sambatra. Izay le tena resaka zo Laura hoe tena mianoka tsara ao anatin'ny fifaliana ve ianao amin'ny fiainanao. Fa fahatelo manarakaraka an'izay miodikodina be ao anaty lohanao ao misy rarin-tsaina. Ahoana ny anaovako ny ankizy? Ahoana ozy izy ny fianakaviana? Ahoana ozy izy ny fiarahamonina? Matetika vavam-bahoaka foana fa koa hoe ahoana koa ny fitediavana? Aiza nahita vola sy ny sisa sy ny sisa. Dia izay hevitra ao miodikodina be ao anaty lohanao zay na le hoe rumination zay zany a mila avadika action, mila avadika hetsika zany izy amin'izay fotoana izay. Hoe raha ohatra ianao zany ka tsy mahay manao zavatra dia mila manao zavatra ianao zany, mianatra, manao formation. Zany hoe le fisainana zany a tsy miodikodina be ao anatin'ny loha fa tokony mandroso. Misaotra betsaka ny andy miala. Misaotra ny Laura ihany koa. Amin'ny herinindray. Eny andry eo. Entanina trano ihany koa tsika iantsony 13 na ny 813 raha sanatriny zany ianao tratrana herisetra na ihany koa vavolombelon'ny herisetra eny amin'ny fiarahamonina eny. Misy andreto ivitoeran-drehetra ihany koa afaka natonanao mivantana raha ohatra ianao te haka sosikevitra na ihany koa ametraka